Onjatsika aloha makasika niny etsika zay ino rahantsika mandalana ihany koa ny akoniny vaovao iny fa betsaka no tsy mahalalana ihany koa zany tsy mahafantatra ny fepetra amin'ny akarana idinan'ny sandam-bola ho ana firenena iray amin'ny ankapobeny dia ny lalàna ny tongotra sy ny tinady no mamaritra ny sandan'ny volan'ny firenena iray hoantsika eto Madagasikara dia torak'izay ihany koa ary manana fanazavana mahakasika azy ity ny gouverneur ny banque foibe ny Madagasikara. Ny mampiakatra sy mampidina azy io zany mba nahitinareo zao tany amin'ny tapany taona eny amby folo sy roa arivo deuxième semestre eny amby folo sy roa arivo dia nisy fotoana izy io ny surévalué dia nitoy ihany zany nanomboka hatramin'ny janoary févroary dia teo ny faraparany févroary ndray izy nanomboka miverina ndray le tendance miova ndray izy dia lasa misy somary misy dépréciation ndray izy zany am'le fotoana zay. Ny antony dia satria amin'ireny am'izao fotoana zao dia be dia be ny fangatahana anao hividy devise io misy antony maromaro fa ny tena ngeza be ao anatiny io dia ny fanafarana entana. Dia mitombo am'izao fotoana zao zany ny demande na devise amin'ny fanafarana entana indrindra fa amin'ny fanafarana solika zany. Tsy andany nefa nena koa ny mpivarotra devise ny offre de devise satria efa manomboka tapitra koa ny recette azontsika tamin'ny exportation na produit de rente na vanio na letsio na girofle io efa fotoanany efa maitsoatra filazantsika amin'iny dia efa tsy dia mifananja loatra izy zany dia mazava ho azy fa lasa mikisaka amin'ny lalana iny izy zany. Amin'ny ankapobeny azavaiko fotsiny hoe matetika ny manomboka eo amin'ny deuxième trimestre ny sandam-bolatsika dia somary maka dépréciation kely zay ny tendance générale na saisonnalité tsika zany. Zavatra vaovao zany